Ry avako malala ao amin'ny tompo ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Antsoantso ho amin'ny fanafahana. Antsoantso ho amin'ny fanafahana. Zany no asongadiny mofinainantsika anio indray ato amin'ny filazantsara araka amin'ny Marka 10, ny 9:40 hatramin'ny 2:15 farany. Andeha vakitsika ary amin'ny anaran'i Jesoa manao hoe: ary tonga tao Jeriko izy. Ary raha vao niala tao Jeriko Jesoa mba mpianany sy ny vahoaka betsaka, dia nipetraka teo amoron-dalana Bartimeo jamba mpangataka, zanaky Tomeo. Ary noho ny reny fa injay Jesoa avy any Nazareta, dia niantso izy ka nanao hoe: ry Jesoa zanaky Davido, mamindra-fo aminay. Ary maro no niteny mafy azy mba hangina. Fa vao maika niantsoantso izy ka nanao hoe: ry zanaky Davido, mamindra-fo aminay. Ary Jesoa nijanona dia nanao hoe: antsoa ilay jamba. Ary ny olona niantso azy ka nanao taminy hoe: matokia, mitsangana, miantso anao izy. Dia nanary ny lambany izy ka niatsambotra anakeo amin'i Jesoa. Ary Jesoa namaly azy hoe: inona no tianao ataoko aminao? Ary hoy ilay jamba taminy: Rabony eo, ny mba hampahiratina ny masoko. Ary hoy Jesoa taminy: mandeha any ianao, ny finoanao no efa namonjy anao. Dia nahiratra niaraka tamin'izay ny masony, ka nanaraka an Jesoa teny an-dalana izy. Ray masino, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny antsoantso ny mila fanafahana. Bartomeo, zanaky Tomeo, jamba mpangataka, no tazantsika miantsoantso famonjena, miantsoantso miandrandra ny fanafahan'i Jesoa ao anatin'ny fahajambana. Hitantsika eto dingana lehibe, dingan-dava mihitsy aza no azo ilazana azy ny amin'ny finiavana tao anatin'ny Bartimeo iantso an Jesoa. Dingana mandresy ny sakana, mandrava izay rehetra mety ho olana tsy hatongavana ao amin'izany, eo ny hajambana, eo ny vahoaka betsaka. Ary raha mba niantsoantso aza, dia tamiko ny olona nampangina azy mba tsy hiteny, saingy tsy nahasakana ny Bartimeo tsy antsoantso an Jesoa zany. Antsoantso mifono fanetreteny. Antso izay anehoany Bartimeo ny tsy mendrika mampanota azy ka ilazany hoe: mamindra-fo amiko ry Jesoa zanaky Davido. Antsoantso anehoany fa Mesy tokoa no eo anoloany, no henony, ka azo ny andrandrana ary anantenany fahafahana. Dia indro ary rehefa tazan'i Jesoa ny antsoantson'ny Bartimeo, dia tsy Bartimeo loatra no nitady an Jesoa, fa tena i Jesoa mihitsy no nitady an'i Bartimeo. Mandehana, antsoa ilay jamba. Antsoa ilay jamba. Mety niontana kely no fon'ilay jamba raha hoe injay ny tompo niantso azy. Fa maika rehefa tonga teo anatrehany dia hoy ny tompo taminy manao hoe: inona no tianao ataoko aminao? Mazava ny an'i Bartomeo ny mba hampahiratina ny masoko. Antsoantso miandrandra fanafahana
ny amin'izay olana fototra teo amin'ny fiainany no naborany tamin'i Jesosy. Tsy nahita ny mazava hatramin'ny fiainana izy ka dia tonga mpangataka. Ary indro ankehitriny, namonjy azy Jesosy, nanafaka azy Jesosy, nanaisitra azy tao anatin'ny aizina ka dia tonga mpanaradia an'i Jesosy izy. Ry havako malala, aza mety ho resin'ny sakana na toinona zava-manahirana ka manakana anao tsy hahita ny tompo, dia asandrato avy hatrany ny antsoantsonao. Aza manaiky ho reraka an-dalana ihany no ny amin'ny vavan'olona izay mety mampangina ka manakana anao tsy hahita ny tompo ihany koa. Aza mety ho reraka na sasatra fa asandrato ny antsoantsonao, dia indro ny tompo hitady anao. Na Jesosy Kristy nanatanteraka ny drafim-pamonjena ho an'izao tontolo izao ary ry havana maro sakana fa tsy nasakana ny tompo tsy hahatratra ny tanjona. Ny olana maro samihafa, tena nisy fakampananan-dalo mihitsy nilaza fa maninona moa raha esorina io kapoaka mangidy io kanefa tsy nasakana ny tompo, tsy hatanteraka ny lalan'ny azo fijaliana izany. Dia indro misokatra ny fanafahana ho an'ny olona rehetra. Mariantsika manokana fa alohan'ny nampahiratana ny Bartomeo dia novonjeny izy aloha. Izany no hitantsika teny ny finoanao no efa namonjy anao. Famonjena ara-panahy no ny aloha lalana, ny fampahiratana ny mason'ny Bartomeo. Ry havako malala, ny firenentsika latsaka ankady, ny vahoaka mitolefika, aza hampanginina ny antsoantso, asandrato ny antsoantso mitady fanafahana. Atodio amin'i Jesosy lay izy te anontany anao manao hoe inona ny tianao ataoko aminao. Omeo valiteny mazava ny tompo, omeo valiteny entitra, ataovy mazava ny tanjonao ny amin'ny fiainanao, ny tanjonao ny amin'ny firenenao, ny tanjonao ny amin'ny ankonanao, ny tanjonao ny amin'ny firenenao. Fa ny tompo te hitady anao ento aty lejambo. Inona ny tianao ataoko aminao, ny finoanao, ny efa namonjy anao. Dia indro tonga mpanaradian'i Jesosy teny an-dalana izy, ary ianao koa irina indrindra ho mpanaraka ny tompo amin'ny lalana rehetra hitondrany anao. Dia ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Rainay masina sy tsara indrindra, isaoranay tokoa ny anaranao lay Andriamanitra manome anay ny teny fanafahana, teny fanomeza-toky, teny vonina handray andraikitra ny aminay. Dia entinay eo anatrehanao ny fiainanay, ny aizina izay iainanay, ny fahorianay, izay rehetra mahatonga anay tsy hahita ny mazava. Tompo ampahirato ao anatin'ny fahantrahanay izahay, ary aoka ianao ampamirapiratra ny tavanao amin'ny firenenay, amin'ny vahoaka ao aminy, reo sahirana, fahadiran'ovana, reo izay tonga mitrongo voahomana sy ampahoriana amin'ny lafiny rehetra. Raha eo amindrao fo izahay ary mba hiantrao. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen.